Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Reto ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Iroso amin'ny fombafomba hampanakery ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera ny filoham-pirenena. Isy ny fifampidiniana arinan'io. Tsy voafaritra treto ny fotoana nahatanterahana an'io fifampidiniana io. Ho fantatra ny oalina izay filohan'ny FJKM sy ireo filoha lefitra roa ary ireo birao andrafitra izany. Isan'ny tsara toerana atreto i Irako Andriamahazo Soami ary Ra David Samandriaparany ho amin'ny laika amin'ny type mpiandraikitra fohy be ity. Nesorina ny mpivarotra amoron-dalana teny Analakely, velona ny kotaba teny amin'ny toerana, tsy hempitra amin'ny fanapa-keviny ny komuna. Ny komuna Vatondreny nahazo tombontsoa amin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia horohorontany mahery vaika no nitranga tany Italia omaly alina. 50 kilometatra mialan'ny Rome no misy ny epicentrany, farafahakeliny 770 no maty. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Tena milera misy toerana anoratako izay tiako rehetra. Message kely ho an'ny olo tiako, na hafatra kely ho anahy, toerana mba hifampizarana na koa mba hifalifaliana miaraka amin'ny akamo, toerana manaraka foana anaty finday orange. Mila mampiasa Facebook tsy manana iay ahafahako mikomanty, milike, michat nefa tsy mandovo. Raha anao Facebook may maim-pony ianao dia tsy indroiny hoe anohy. Raha vao mipoitra izany famantarana ity ao ny findainao. Hipoitra eo amin'ny faritra volomparasy ny famantarana fa manao Facebook may maim-pony ianao dia izay Facebook Flex. Ahafahanao misafidy manao Facebook may maim-pony na tsy Facebook may maim-pony miaraka amin'ny Facebook Flex. Mahasana ny tontolo piainanao Orange. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped.
Tonga soa eto amin'ny magasin vaovao Laibao Center. Découvrez tout l'univers des produits high-tech, informatique, électroménager, décoration et aussi des articles particulièrement intéressants qui conviendront à toute la famille, que ce soit pour femmes, hommes ou pour les enfants. Pour vous accompagner dans vos choix, nous mettons en avant le meilleur des grandes marques pas chères. Laibao Center eo ampitany EPP Analakely. Mbola misy kosa tandeha fa atsony laharana 033 37 968 88. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Sura mihiny amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le primokat io ato aminareo? Misy ka. Fa amin'ilay inona ny tendra amisi? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vidy tsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel. Primokat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Oreto ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra, tena spécial tokoa satria vita avy amin'ny menaka natoraly, lamba madio ny tanana mandina. Fangaza ihany, mandrehitra tsy fanasana ny kojakojan-dakozia ihany koa ny savony spécial. Jereo angiza ato izy aza miandry intsony, takeo eny amin'ny varotra mahazatra anao, savony spécial. Safidiko amin'ny fadiovako. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia ho fantatra anio alina izay filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara sy ireo filoha lefitra roa ary ny birao andrafitra izany. Fanadadiny ny Iona Saina. Nahitana fiovana ny isan'ireo mpiandraikitra foibe hifidin'ny birao ny foibe FJKM. Lasa zato ny isan'ireo mpifidy lehibe hifidin'ny birao foibe raha 20 izany teo aloha. 10 amin'ireo mpitandrina, 10 laika, ny 10 amin'ireo ny tsy maintsy mpampianatra. Raha ny vaovao any an-toerana, nitarika nandritra ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana mpiandraikitra foibe tao amin'ny mpitandrina ihirako Andriamasoa Ami. Faharoa taoriana ny mpitandrina Radimy Saona Jona. Tany amin'ny larana fahavalo no nisy ny filoham-pierinasa Lala Rasendra Asina. Teo amin'ny laika dia Ira Davidson Andriampara no mitarika. Tsy tratra ny antsasamanila ny mpifidy tamin'izany ary niditra tamin'ny fihodinana faharoa. Andrasana izay ho valan'ny fihodinana faharoa ahafantarana izay ho mpiandraikitra foibe amin'ny FJKM izay ho fahefana mpanatanteraka eo anivon'ity fiangonana ity. Andrasana amin'ity alina ity ihany koa ny valin'ny fifidianana ahafantarana ny birao foibe.
iroso amin'ny fombafomba ampanakery ny fihezan-dalàna amin'ny feny serasera ny filoham-pirenena araky ny tatitra tao aorian'ny fionany teo amin'ny sy ny vondrin'ny mpanao gazety vitsivitsy omaly ariva isy ny fifampiliana ao aorianan'io araky ny fanazavana fanadadiny Lili Rabiata. Nandamoka io rafitinina ny vokatry ny fionana teo amin'ny vondrina mpanao gazety vitsivitsy sy ny filoham-pirenena omaly mikasika ny fandaniana ny lalàna amin'ny feny serasera. Tsy maintsy ampanakery io fehezan-dalàna io ny filoham-pirenena araky ny tatitra. Isy ao aoriana io ny fifampidiniana ny amin'ny fanovana entina amin'ny andin-dalàna ao anatiny. Dia tao anatin'ilay fihaonana savaranandro dia isy teo ihany koa ny filohan'ny olafitra sy ny mpanao gazety eo anivon'ny fikambanana propole ny mpanao gazety politika zany satria vao nanomboka atsasakadiny voalohany dia ny filoham-pirenena no nanazava ny fomba fahitana ary tao anatin'izay ihany koa no namoahany zany fa efa tapaka ny heviny fa promulguena foana ny lalàna namihevitra moa izy amin'ny lafin'ny politika sy lafin'ny lalàna zany hoe inona no mahatonga an'le zay fanapahan-kevitra zay a zay aloha name ihany koa ny sosikevitra amin'ny lafin'ny teknika ihany koa hoe mbola azo atao foana zay a zay fanatranonana zay a fa azy moa ny fanapahan-kevitra politika izy ny tokony andraikitra voalohany dia niraisiny zay tao anatin'izay ihany koa nisy ny tsirikevitra avy any amin'ny mpanao gazety namana sasany hoe tohizana ny adihevitra aorianan'ny promulgation. Manoloana io fizirizirina nataon'ny filoham-pirenena io, tsy hijanona ny hetsika ho an'ny mpanao gazety mitaky ny fahalalana maneho hevitra. Tsy mitombina ny filazana fa tsy afaka ny amerin'ilay lalàna hodinian'ny mpanao lalàna intsony ny filoham-pirenena araky ny fanazavana. Fa efa ny mpanatanteraka ny mamerina io lalàna io taky ny fampiantsoana nataon'ny filan-kevitry minisitra tamin'ny anteny Merarotonta ny andany lalàna ny feny serasera tamin'ny alalan'ny fivoriana tsy ara-potoana. Tany amin'ny gazety sy teny amin'ny hainao manjery isan-karazany no naheno hoe nisy andihana mpanao gazety niaona tamin'ny filohan'ny repoblika. Tsy dia ihany ny olana fa ny vokatra azo dia tsy tafita ilay fangatahana sy fitakiana natao nandritra ny volana maro hoe andao verenana soratana arafitra ny lalàna mikasika ny serasera nataon'ny filohan'ny repoblika sy ny fahefana mpanatanteraka tamin'iny fionany tamin'ireo ampahana mpanao gazety nandeha tsokosoko tany andapa iny dia karazana fampandriana adrisa fotsiny ihany fivarotana sakabelo fotsiny ihany rahampitso dia ivory sika ho tonga maro aty tany mena ifandinika hoe inona no hosetry ny zavatra ho ataontsika manoloana ny famonoana tanteraka ny fahalalana maneho hevitra eto amintsika. Fifampiresana no voalaza fa nisy teo amin'ny filoham-pirenena sy ny mpanao gazety. Raha ny hita, tsy ireo mpanao gazety nangataka hatr'izay ny fahalalana maneho hevitra no tonga namaly ny antso ary tsy re-akory ny fisiany ny antso. Iroso ihany koa ny filoham-pirenena na nisy azo io voalaza fa fifampiresana io. Inona no ahafahana mahazo toky fa hitazona ny teny nomeny ny filoham-pirenena ary nisy fifampidiniana hanovana io lalàna io. Ny filoham-pirenena izay efa fantatra hatramin'izay ny tsy fitazoman'ny teny nomeny sy ireo fampanantenana izay nataony tamin'ny vahoaka. Aiza ohatra ny famahana ny olana herinaratra ao anatin'ny 3 volana, aiza ny fampiarana ny tany-tandalàna, ny ady amin'ny kolikoly izay na ny fiarahamonim-pirenena na ny sehatra iraisam-pirenena samy mbola mitady izany ankehitriny. Kely ny fanantenana ny amin'ny sino fifampidiniana aorian'ny fampanana-kery ilay fehezan-dalàna io. Hatreto aloha tsy fantatra ny hoe roviana, izavy ary anova ino ny voalaza fa fifampidiniana io. Mizara roa kosa amin'izao fotoan'izao ireo mpikambana ao anatin'ny syndikan'ny Tatsambo eto Madagasikara naverina amin'ny toerana ny sekretera jeneraly izay efa nahato tamin'ny asany ary nofafana tsohisan'ireo birao itsony ireo mpikambana ao anatin'ny birao nasionaly amin'izao fotoana izao. Mioramanitra. Dia mandrefana pakevitra zay fa hoesorina tsy ho mpikambana intsony ato amin'ny sigma Andriamatoisany Basola Folsoma no Menjanahary Ramanantoany na Rivoaja Ra Samuel Latery Dadaro William Rajonarson Francis Rajonarivandry Ranaivsonna Andreniriny Ramanarivsonna Natovonjanahary Fendrozandry Augustin ary tsy afaka amin'ny teny intsony reo amin'ny anaran'ny sigma manomboka anio. Izay zany ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ny fivoriam-be tsy ara-potoana. Vaky ny ady eo amin'ireo birao mandrafitra ny syndikan'ny Tatsambo eto Madagasikara
ankilana ireo mpanona ny sekretera jeneraly andaniny ireo mpikambana ao anatin'ny birao nasionaly tsy neken'ny sekretera jeneraly nyity sendika ity ny fampiantona azy ireo tamin'ny asany ary nampiantso fivorimbe tsy ara-potoana izy ireo andaniana izay fiainan'ny fikambanan'izay tapaka nandritra ny fivorimbe ny arahana tamin'ireo tatsamo vitsivitsy fa averina amin'ny asany sekretera jeneraly tapaka ihany koa fa hofafana tsy ho isan'ny mpikambana ao anatin'ny birao ny sendika intsony ireo mpikambana nampiaton'ny sekretera jeneraly tamin'ny asany samy milaza na ny andaniny any ankilany fa tsy voaja ny sata amin'ny feny fikambanana manoloana izao trango izao tena tsy ara-dalàna mihitsy satria raha mamaky tsara ny statut izy hitaneo tsara hoe iza no afaka mampiato iza no manapa-kevitra iza no rafitra mpanatateraka ny fanapa-kevitra rehetra olona amin'ny orinasa anankiray vitsivitsy no afaka andray an'izay fanapa-kevitra zany ary na ny any ivelany ara dia gaga satria tena hita sotra amin'izao fotoana zao zany le izy hoe mandeha amin'ny lalana tsy tokony izorany le zavatra takinitra reo manana ny fahaleovan'ny tena nytanteraka ny sigma fa tsy miankina amina vondrana na fikambanana araky ny fanazavana fanalana anay dia nakatoavin'ity efa dia mampagagana ihany zany satria na nity efa raha ny fanandefasany taratasy mikasika an'io resaka io dia nangataka detay misimisy aminay hoe inona marina le zavatra misy any fa io moa zany mety misy ny plaza dia misy mpitady-bolana dia zavatra hafa ny teneny ihany ka aminay ny sigma na affilié amin'ity efa raha manana tanteraka ny organisation sy manana ny règlement intérieur an'izany dia tokongama fa tsy dia anjara nyty efa loatra ny hoe hitsabaka avy hatrany amin'ny affaire intérieure ny sigma directement zany ka hoe hiteny izy fa hoe makatoa zay mifanalana an'ireo olona reo raha misy zany zavatra zany dia tsy manan-kiro mahitsiny satria manana ny règlement intérieur sy ny statut mazava ho azy nitokana ao anazy ny sigma tsy hijanona treto fa mbola ito izao raharaha izao hoy izy ireo tsy maintsy tanterahina hatramin'ny farany ny valin'ny audit efa natomboka hoy ny birao nasionaly ary avoaka ampahibe maso ny valin'izany mitoy amin'ny asany ihany koa ny mpikambana ao amin'ny birao nasionaly hatreto natomboka androany kosa ny fandrodanana tranon'ireo mpiasa-panjakana ny orina ety Andodapenaka mba hananganana fotodrafitrasa andraisana ny francophonie laza ihany koa ny tompona andraikitra ny teo anivon'ny ministera fa andraikitry ny orinasa seimady ny mombamomba ny village voara fa ny adadiny miora-manitra hatrany vao maraina efa tsy hita tetsy Andodapenaka intsony ireo fianakaviana vitsivitsy mipetraka amin'ny cité eny an-toerana natomboka androany ny fandravana ny tranon'izy ireo ananganana fotodrafitrasa ho an'ny fiaonambeny amin'ny volana novambra ho avy izao tsy manan-kery ny taratasy sy ny fahazon-dalana nomeny ny ministeran'ny fiompiana tamin'izany fotoana izany araka ny fanazavana fa ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ihany no miandraikitra ny tranon'ny mpiasa ministera tokana ihany ny afaka miandraikitra ny tranom-panjakana dia ministeran'ny finance fa raha ohatra ministeran'ny élevage no nanome an'izany dia tadidio fa kaduka daholo zany kaduka famitahana olona zany zavatra zany ary olona manam-pahaizany reo tokony alala hoe tsy tokony ministeran'ny élevage mihitsy ny anome autorisation zareo hoe io fa traminareo fa zitianareo atao io natahana ry zareo hoe ivity tamin'ny fotoana ny ngiara-tsirahonana angamba ny famarotana faobe mitranom-panjakana fa tsy tafiditra reo afaka marinina reo any ministère en finance zany nangataka tokoa ry zareo fa tsy nekeny ministère en finance satria reo tranondreo nge raha hitanareo reo tranondreo tamin'ny voalohany eny trano kely fa zareo nampitombo amin'izy mampalahelo natsipy ny ministerany amin'ny orinasa seimady ny andraikitra mikasika ny trano sy ny fotodrafitrasa tokony andraisana ny fiaonambean'ny tampony ny firenena mampiasa sy miteny ny teny frantsay na dia fantatra fa tafiditra anatin'ny tetikasany filoha aza io fotodrafitrasa io le village voara io zany reo trano famorona misy an'ireo grireo zay teny amboalohany marina tokony zany fa teny amboalohany dia nolazaina hoe andraisana ny reo vahiny asemady io zavatra io semady zany mieritreritra io ohatra hoe reny mandray zavatra lehibe ohatra hoe jeux olympiques tany Brésil ansemady io nieritreritra izy zany mba hapiti-bola ao azy dia hoe hoenjehany andraisam-bahiny ny francophonie io zavatra fa tsy ny organisation francophonie akory no nangataka hoe mila n'ireo trano reo zay kanjo moa zany no ny fasarotany zavatra ngeda be io dia tsy tratra le izy tsy maintsy hotratrarina io asa eny Andodapenaka io araka ny fanazavana voaray hatrany ny zava-misy anefa mihisatra ny asa tsy tahaka ny fanorenana atao eny Ivato ny lazany tsy hanome toerana ny tompon'ireo trano ireo ny ministera tany am-piandohana
antony nitondrana ny raha raha teny anivon'ny fitsarana. Mpivarotra asa tanana malagasy manodidina ny 200 no apetraka anatin'ny fotodrafitrasa atsangana iny an-toerana. Tsy ekena ny fanomezana ny tanindrazana amin'ny vahiny hoy ireo mpandova ny tany kasain'ny orinasa vahiny alaina eny an-tanan-drano androany. Tsy anaiky hatramin'ny farany izahay ho ny solotenan'ireo mponina ary mety hidina an-dalambe ihany koa raha toa ka tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo Gaëtan Andriantsilavy. Ny lanja sora-baventy manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana ireo voalaza fa tompon'ny tany ataon'ny vahiny amboletra eny an-tanan-drano, kolikoly avolenta, famarotana tanindrazana, fanaovana tsinotsinona ny mahamalagasy sy ny maro hafa. Ireo ny fitaraina nataon'izy ireo manoloana ny zava-mitranga. Iady hatramin'ny farany izahay hoy izy ireo ary tsy anaiky ny fanomezana ny vahiny ny tany. Zavatra hoentinay ary hoentinay ho takiny eo anivon'ny fanjakana hoe anay le tany mazava ara-panjakana ireto vahoaka izay malagasy dia le mba ho anay malagasy ny tany fa tsy ho an'izay karana na sinoana ny vahiny. Fa itsika raha makany dia raha makany averantsika dia mbola passeport noraisitsika ny rehefa miverina avany tsy toko tany fa passeport fotsiny tsika noho izany rehefa tsika le tany dia anay ka noho izany izay miadatra amin'ny farany fa tsy amianay ny taninay marin'izany. Raha ny fanazavana azo efa 13 taona izay no niady iarovana ny tany ny retom-poniny ireto. Hatramin'izao mbola tsy milamina izany. Ny tany nefa raha ny fanazavana azo hatrany tsy azon'izy ireo kitihana. Araka ny depalasekona izay hoe izay tsy afaka mikitika amin'ny toerana satria izay manara-dalàna. Tokony tsirony taninay izay kanefa noho ny teny izay mivoaka tsy afaka mikitika izay ary tsy afaka tsirony amin'ny taninay fa dia miandra ny rary ny sitsiny abe matoko ny fahendren'ny fanjakana sy ny tribunal izany. Tany lova avy amin'ireo ray aman-dreny tany aloha manodidina ny 30 hektara no alain'ny vahiny io. Titre borné ny tany ary efa nisy valim-pitsarana nanambara fa azy ireo ny tany. Taty aoriana nefa nanao amboletra azona ny tany ny orinasa vahiny iray. Misy tsy mazava amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena hoy izy ireo ary misy kolikoly sy ketranotrano ihany koa. Ary amin'izao tsika miteny izao araka ny teko aminay dia mbola anay le mbola titre aminay io e. Zay tsy nangataka tsy nina fa titre aminay io. Voaka atao amin'ny Cour suprême. Aminay dia tsisy tribunal ambony no zany fitsarana tampony izany. Ary nareo mpitsara lehibe izay ataontsika ny tsara an'io ara ve amin'izao fotoana izao manahoana ny fieritseretan'ny tenany izany amin'izao fotoana izao tsisy dikany izany ny fotoana lany tamin'ny rehetrarehetra ireny. Tsisy dika ny fotoana lany tao anatin'ny 110 taona ny divana tamin'izany fotoana izany. Didim-pitsarana mahery indrindra satria araka ny fiteny hoe au nom du peuple malgache ny zavatra navoaka tao fa ny tsinitsiny avy ny tany amin'ny première instance tsinitsiny avy ny tany amin'ny cour d'appel indray le izy. Zay le hoe mampiady n'le vahoaka malagasy mihitsy reto karany reto. Ny lazany tsy anaiky hatramin'ny farany ireto vahoaka ireto mbola hitoy ny fitakiana hoy izy ireo rahampitso hidina eny amin'ny tany misy olana izy ireo ilanja sora-baventy. Fianakaviana anjatony no mandova io tany kasain'ny vahiny alaina io. Velona kosa ny tambatamba sy ny fifampiantsiana teo amin'ny mpivarotra eny Analakely sy ny mpitandron'ny filaminana antony ny sorona tsy varotra eny amoron-dalana intsony izy ireo. Tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mpivarotra ary miziriziry amin'ny heviny kosa ny eo anivon'ny commune Antananarivo. Teny an-toerany Gaëtan Andriantsilavy. Raikitra ny fifampiantsiana sy ny tabataba teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina ny Analakely androany. Antony ny sorona tsy varotra amoron-dalana intsony izy ireo ary ny tany nampidirina ao anaty tsena. Enina amby folo ny tsena eto Antananarivo renivohitra ahafahana mandray ireo mpivarotra amoron-dalana ireo. Ireo tsena lehibe izay mbola malalaka ihany koa no hamindrana azy ireo. Raha tsy ilaza afa-tsy pochard na montana Andravoahangy. Omena lalana hiditra any amin'ny tsena ireo mpivarotra ireo hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune. Araka izany nanamafy izy ireo fa tsy hiemotra amin'ny fanapahan-kevitra efa noraisina fa mpiarana ny lalàna sy fandaminana ny tanàna no atao. Efa nitenenina zany ny mpivarotra hoe allo miditra amin'ny ara-dalàna, inona le ara-dalàna? Miditra any an-tsena izy, misy tsena ara-dalàna eo manantona ny lehibe ny tsena, manantona ny arrondissement sy tsena itsoany dia omena toerana any an-tsena izy satria tsy atao hivarotana intsony ny amoron-dalana
zay mahatonga ny assainissement am'izao fotoana izao. Ny commune urbaine d'Antananarivo dia tsy emotra amin'ilay fandaminana, tsy emotra ny commune amin'ny fanatsarana ny tanàna satria efa miditra amin'le fanalana mpivarotra amoron-dalana izao. Alao a ianareo miditra amin'ny ara-dalàna, ahafahanareo mivarotra, ahafahanareo a milamina tsara mba tsy isy mifanakotaba isika satria mena toerana ianareo na ny fourniture scolaire io na mpivarotra rehetrarehetra mena toerana any an-tsena any, mangataka ny lehibe ny tsena makany amin'ny arrondissement zay toerana ipetrahanareo a dia mena toerana ianareo. Hatreto tsy mbola fantatra ny tena isan'ireo mpivarotra, tsy mbola misy ihany koa ny vahaolana azy tsapahi-tanana amin'ny fandaminana ny tsena. Tsy maintsy afindra ireo mpivarotra ireo hoy ny eo anivon'ny boriboritany. Ny zava-misy hatr'izay tsy vitany hoe eny amin'ny trottoir fa misy amin'ireo mpivarotra no tafiditra eny amin'ny arabe noho ny amaroan'izy ireo. Miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana izany, miteraka loto sy fako ihany koa rehefa mody ireo mpivarotra. Tsy ny mpivarotra ihany anefa ny tokony ho entany na hiditra ny tsena tahaka izao, fa eo ihany koa ireo mpividy zatra miantsena eny amoron-dalana. Laharam-pahamehana kosa ny fanaovana ny fifanarahana arakasana ny contrat de travail rehefa manomboka miasa ny mpiasa iray. Mahavoasazy ihany koa ny tsy fandoavana ireo ora mihoatra raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna iray. Fanadadiny mianta Randrianeva. Fifanarahana arakasana contrat de travail fanekena eo amin'ny olona roa tsy antery amin'ny zavatra ara-dalàna ny asa ontontosaina. Fepetra maromaro no tsy maintsy hita ao amin'ny fifanekena na ny fifanarahana arakasa iray. Ny anaran'ny olona mpiasa, ny antony hifanarahana ary ny fotoana hifanarahana. Tsy maintsy tanteraina dia ny voalohany dia ny manaiky ilay asa ny olona iray ny fifanarahana arakasa raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna iray. Mahavoasazy ny andaniny sy ny ankilany ny tsy fanaovana izany. Atao hoe fifanekena miasa dia manomboka amin'iny fotoana ifampiresahan zareo iny. Eo zany manomboka ny fifanekena asa, eo manomboka ny faharetan'le fifanekena, eo koa manomboka le karama ifanarahana ary ny sokajinasa. Marina mihitsy zay fanontanian'izay satria zao misy mieritreritra mantsy hoe atao aloha ny azafady ataoko hoe fampitsapana période d'essai, dia rehefa vita zay période d'essai zay vao manomboka ny contrat tena diso be zany, fa manomboka ao anatin'ny fifanekena asa koa zany ny période d'essai. Tsy ny sazy satria zany zay voalaza ny lalàna ary andiny voalondohan'ny fehezan-dalàna momba ny asa any dia tsy maintsy atao obligatoire izy io. Raha tsy manao zany le mpampiasa dia afaka mitory ny mpiasa na koa ny raha ny tena marina ny inspection du travail ny tokony anara-maso zay aneriny le mpampiasa mba hanao an'izay contrat zay. Mahery ny 20 isan'andro ny antota taratasy mikasika ny fitaraina mpiasa tonga eny amin'ny inspecteur de travail. 20 isan-jato ny ireo fitarainana makasika ny tsy fanajana ny zom-piasa. Ao anatin'izany raha ny fanadihadiana hatrany 20 isan-jato noho ny tsy fahazahoana ny heure supplémentaire na ny ora ambony apanga. Raha ny lalàn'ny asa no jerena tsy maintsy mandoa ny ora mihoatra ny mpampiasa iray, indrindra ho amin'ireo sehatra voasokajy ho service ho an'ireo mihoatra ny 4 ora isan'andro. Mihoatra an'izay no atao hoe ora ambony apanga, heure supplémentaire. Misy io nefany miova kely tsy dia mitovy loatra ho an'ny sokajina asa sasany, ohatra ny hoe mpiambina, gardien na ohatran'izany dia mihoatra an'izay ora izay ny anazy satria ireny zany ka azo atao amin'le azafady ny teny fantatra hoe service ka mihoatra amin'le andavanandro mpiasa tsotra. Kanefa tsy mahazo mihoatra ny 40 ora ao anatin'ny herinandro ny heure supplémentaire. Raha tsy zay no izy dia tokony apiditra mpiasa vaovao zany le mpampiasa satria be dia be ny asa fa tsy apetraka amin'ny mpiasa anankiray. Obligatoire, tsy maintsy aloha mihitsy, tsy maintsy aloha satria misy lalàna mantsy milaza ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny asa hoe ny karama dia takaly ny asa vita. Maharitra manodidina andro volana eo kosa ny faharetan'ny fandiniana antota taratasy tonga eny amin'ny inspecteur de travail. Rehefa misy fitarainana tonga zany aty aminay na fangatahana fanelanelana tonga aty amin'ny inspection du travail dia mamoaka convocation zahay dia convoquena zany ny le andaniny zany ankilany zay hoe nametrahana fitarainana dia convoqueny aty aminay izy dia miara enony eto dia eo zany inspecteur du travail no mitady vahaolana zany eto amin'ny sehatry ny asa aloha zany ny sazy dia mandeha amin'ny resaka pénalité ara-bola zany dia eo ihany koa ny mety misy sazy sahala amin'ny hoe fidirana any am-ponja zany. Mahavoasazy araka izany ny tsy fanaovana izany. Raha tsy ahivina ny lalàn'ny asa 4 ora isan'andro na 40 ora isan-kerinandro na 770 ora isam-bolana no fenitra tokony asan'olona iray.
Nikajy kosa ny ankamaroan'ny asa tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena andraisana ny fiaonamben'ny firenena mampiasa sy miteny ny teny frantsay. Anisan'izany ny tsena ny lakandrano ary ny tatatra ao amin'ny komuna Ivato. Tsy misy ny asa vita, fampanantenana pokaty hatrany no ataon'ny mpitondra hoy ireo mponina eny an-toerany. Fanadidiny mianta Randriana Evotra. Raha toka mialohan'ny 20 ny volana Jona 2024 lasa teo ny fampanantenana nomeny fitondram-panjakana anombohana ny fanamboarana tsena eny Ivato. Roa volana tsy aoriana tsy mbola misy izany fampanantenana pokaty izay rafitinina nambaran'ireo mpivarotra eny amin'ny faritra Ivato mandona ny fanamboarana ny tsena. Fahitana eny aloha dia fampanantenana pokaty fotsiny e. Raha ny omena fampanantenana pokaty fotsiny le vahoaka malagasy vahoaka indrindra fa vahoaka eto tsena ny Ivato Serana. Raha tsy hitako izay zava-bity eo fa ny olona fotsiny takiana vola isaky minitra takiana vola mandoha an'izao ony dia mandoha an'izao ony dia mahazo carnet ony dia izay vao mahazo an'ilay tsena nefa ny eo ihany ny eo. Raha zao mba tsy tena foto-kevitra hoe foto-drafitra sa mandeha amin'izao aloha. Hatreto tsy mbola refeo ary tsy fantatra ny mety hatombohan'ny fanamboarana ny foto-drafitr'asa tsy ampy amin'ny fanatanterahana izany ihany koa ny teti-bolan'ny komina Ivato. Raha tsy haivina tokony ho vita mialohan'ny andraisana ny fianamben'ny firenena amin'ny teny frantsay ny fanamboarana ity tsena ity araka ny fidinana ifotony nataony teo anivo ny fitondram-panjakana. Hatreto mipetraka ho baraingo ny fanatanterahana ny asa mikasika izany. Ny asa fanamboarana sy fanavaozana tanteraka ny tsena eto Ivato ity dia miandry zany zay amin'izao fotoana izao. Ny eto amin'ny komuna Ivato no isan'ny hoe vavadin'i Madagasikara ary maro anarifina ireo mpizahatany sy ireo mpivory sy ireo mpizaika izay ho avy eto amin'izany komuna izany ary isan'ny hovataniny eo ny tsena eto Ivato maloto tsy dia tsara, tsy manaraka amin'ny fenitra na ny ara-pahadiovana na ny lafin'ny sécurité dia izay no nangatana zany ny anamboarana ny tsena io dia miandry aloha zany tsika amin'izao fotoana izao ary mino. Tsy ny tsena ihany ny voakasiky ny tsy fahavitan'ny asa izay kasain'ny filoham-pirenena ho tanterahana fa eo ihany koa ireo fampanantenana maro tamina komina izay tsy tanteraka avokoa hatreto toy ny komina Ivato, Ambohibao ary Talatamaty. Anisan'izany ny fanamboarana tatatra, lalana, lakandrano ary ny fanomezana camion fanalana fako. Tsy mahagaga ny olona ny tsy fanajan'ny filoham-pirenena ny teny nomeny ho an'ny vahoaka. Mbola betraka mihitsy tsy mety. So tsena zavatra tsena jery aty any sortira vatra aiza tokony mbola betsaka mihitsy tsy mety. Tsisy akory le zavatra fampanantenana fa mampanantena vahoaka. Tanàna Ivato be da be zao tokony ho amboarina ohatrany hoe tony faktony ohatr'izany be da be zavatra tokony na lalana be da be ny elakelan-trano tsisy jiro ohatr'izao zao be da be zavatra tokony atao. Raha tsy haivina manodidina ny 500 ny isan'ireo mpivarotra ao anatin'ny tsenan'ny Ivato ankehitriny. Andraisana ny feonam-be amin'ny volana novambra ho avy izao no antony nanaovana ny tetikasa saingy raha ny fanadihadiana ahina tsy ho vita ara-potoana izany. Dia tao amin'ny komuna Ivato indray no nahazo ny tombontsoa tamin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary androany. Hetsika moa izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miaingy. Fanadihadiana. Tahaka ny nentina taminao andro maromaro izay nitoy tety amin'ny komina Ivato ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary no karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingy. Nanamaivana ireo ray aman-dreny mpanjifa ny hetsika izay nataon'ny VMMM androany. Izy roa tena mirary be tony misaotra ny mividiana magasin satria tena mirary be na zaho no mahatonga hoe ovesy sigurne tokony toy foana zay tokony toy foana le izy satria nge vahoaka malagasy zao tena sahirana. Mba mahita hoe takitakiny ahoana ny sara ny karazany zay. Raha oharina any amin'ny magasin aloha eto amin'ity toerana ity dia hitako hoe mirarirary zany le vidiny mba azoazo ny qualité an'le kaheto mba tsara fa tsy dia misy mahasamby hafa azy. Karazany maro ny fitaovam-pianarana hita teny an-toerana toy ny cahier, stylo, goma, crayon, règle sy ny sisa. Ho fanampiana sy ho fanamaivana ny ray aman-dreny no antony nanaovana ny vidiny entana mora nandritra ety hetsika ety. Toerana ahafahan'ny rehetra miantsena ny toerana nosafidinina ny varotana nalana ny fahasahiranany. Filiazo sy Ambohimangarova indray no isin'ny tsena mirary izay karakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga rahampitso. Itoy mandritra izao fanomanana ny fijinan'ny mpianatra izao ny hetsika araka ny fangatan'ireo ray aman-dreny ankilany ihany koa dia hitatra amin'ny faritra hafa ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Iverenana ihany koa ireo tsena hafa efa nivarotana ho fanomezana fahafa-po ny rehetra.
Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia mitaraina tahaka ny mponina ao Soamamanina, ny mponina ao Mananjary amin'izao fotoana izao. Trandrahany Sinoa ihany koa ny faritra any toerana pitehana izy ireo ny tanimboly ambolen'ny olona ireo vokatra kafe sy girofle araka ny fanazavana. Mampiasa fitaovana sy akora manimba ny rano fisotro sy ny vokatra ihany koa izy ireo orinasa Sinoa trandraka volamena ireo. Fanampanazavana. Ny varim-piainana teo zany sy ny fandraka volamena amin'ny faritra ilava iny. Misy moa zany fisanganana ataon'ireo iny. Ny zavatra miseho zany dia misy zavatra kely zany tena tsy fatin'iny. Iny volamena tokony mbahian'ilay olona teo iny akamoan'ny fantatiny eny amin'ny volamena tokony mbahian'ny sarana sy ny volam-poloteny ohatrany le fiainana vita. Ireo fiainana dia tapitra. Manjara amin'ny raraka anatin'ny rano fisotron'olona zany le mercure. Rano fisotro efa manosotra teo. Alosotra teo rano fisotro, mbola antsoina resaka mercure zay dia zay zany nampesira fa amin'izao faran'izay tena tsy fanenty ankehitriny zay fa misy ekerenay rehefa sondranareo ny ranonay mitobonareo dia mbola ranareo pizina koa ny ranonay. Zay zany nahatonga zavarisy zao. Tsisy fifampiresahana mialoha zay tena olana. Mamy commune centralisant-reny olona reny matetika. Ohatrany hoe misy sous-traitant zany le chinois reny misy gasy zany tokony périmètre tonga dia mitandaka fotsiny zao tonga dia midragy sy ny pôclin sy ny fitaovana mavesatra be tonga hoe tsisy fampiresahana système tsisy fampiresahana amin'ny commune akory. Any amin'ny faritra izay hatrany dia niverina indray tsy fandriam-pahalemana ao Ilakaka ankehitriny alina tokony tamin'ny 12 ora. Mpandraraha iray nitafihan'ny jolay miisa 20 lasa avokoa moa ny vola sy ny volamena ary nentina sarobidy tao an-trano. Manao fanamiana mpitandro filaminana ndro tamin'ireo jolay ireo araka ny fanazavany iray renim-pianakaviana Nanatromaso Kaetan Andriatsilava. Alina tokony tamin'ny 12 ora no nitranga ny fanafiana tao amin'ny Fokotany Ambalafary ao Ilakaka. Mpandraraha iray no nitafihan'ireo jolay miisa 20 ka ny roa tamin'izy ireo nanao fanamiana mpitandro filaminana. Raha ny loharanom-baovao azo, nivaly tamin'ireo mpanafika ny neditra tao an-trano. Nisy malaso roa ihany koa nanao fanamiana zandary ary nitondra basy fampiasan'ny mpitandro filaminana. Voatifitra teo amin'ny tanany ilay mpandraraha ary voafira famaky teo akaiky ny masony ihany koa. Dia ny sasany valonama niakatra taminay ambony riana ao dia ny telo lata ty ambany dia ny roa koa misy andarina ray koa tamin'ny zanako amin'ny efitra ray. Dia namangivangy fofoka anay dia le raika moa tonga dia namira famaky ny ramoseko dia maratra be ny eo amin'ny ambony masony. Ny ilan'ny masony ankavia dia le avy eo amin'izay le ilany koa namangy fofoka anay hoe bao ny vola sotifirinay. Malakilaky ay ny volamena ay ny vola nareo nday vola sady tapitrisa ohatran'izao anay hoe tsisy vola fa ay vola avy namonjy fa madiny. Sy marina zany fa bao fa lafa tsy bokinao dia firinay ianareo. Tonga dia namangana anay ny kalaky miaraka amin'ny pasom-borona be dia be eo amin'ny enina eo. Dia rehefa avy eo amin'izay moa zany nanao aleo ramoseko ty ny vola lafinay. Dia nameko anazy le 7 millions 5. Dia hoy fa sy ty ihany ny vola fa mbola misy ihany. Dia sisy anay ry ano amin'ny fampianarana mpangenako fadiny tanta moa zany. Hoy fa mbola misy ny any dia namena amin'izay le nalana koa le vola raiky tao 120 millions dia namena an'zareo. Dia hoy izay koa izy ny volamena sy vonoanay ato anareo. Dia ramoseko moa zany efa ny vanovongony fofo dia tapako koa ny eto amin'ny tagnany. Dia noho izany dia manao asoavo aminareo mpitondra fanjakana iambo izerenay ety sy mpitandro filaminana izerenay akaiky ety amin'izao aty aminay Ilakaka ety amin'izao sy fandriam-pahalemana tena mahazo anay eto zao fa tena enjana be. Tena enjana be ny zavatra mahazo anay ato zao ary tena mafy mifiny ary tena mangidy. Io olo manao tenina gendarme io ary tena olo rasy isanandro tena manafika anay hita hoe manao akory ny fiainana. Tato anatin'ny herinandro izay no nandrenesana fitarainana vokatry ny fanafiana amin'ny Tapiadina eto Ilakaka. Hatreto raha ny loharanom-baovao azo avy any an-toerana tsy mbola hita izay marina momba ireo fanafiana ireo indrindra ity nitranga alina ity. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny mponina any an-toerana toy ny tsy misy mpiany mponina. Ireo mpanao asa ratsy ihany koa manao izay tiany atao. Fanontaniana mipetraka manoloana izany ny hoe aiza ho aiza ny fahafahan'ny mpitondra mifehy ny tany sy ny firenena raha toa ka fahoriana vokatry ny fahasarotan'ny fiainana sy ny tsy fandriam-pahalemana no iainan'ny vahoaka malagasy. Vao tsy ela akory ny zoma lasa teo amanjatony ny mpitandro filaminana niatrana teny Analakely ny any amin'ny faritra nefa zara raha misy.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia mpianatra malagasy 10 indray no nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny masivoan'ny Grande-Bretagne tamin'ity taona ity. Aritra herintaona moa izany vatsim-pianarana izany ary efa misy 14 ireo nandihy fianarana nanomboka tamin'ny taona 2014. Tanjona amin'izany ny amolavola mpianatra mpitarika eo anivon'ny firenena iray. Fanampanazavana. To me, this experience is incredibly useful, I hope, for your country. Malagasy tsivonareo zany a le idirany amin'izao zany dia mba hoe tena hisy tombony ho an'ny malagasy izay no tena tanjona dia raha mifandray amin'ireo firenena isan-karazany zareo dia mba hoe ahazo expérience an'ireo avy any amin'ny ohatra Australie, États-Unis sy le firenena mba mampiarina amintsika aty Madagasikara. Ny tanjona foana zany ary ny tanjon'ny tsivon'ina moa dia hoe rehefa miverina le ankizy dia anampy amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara dia na le fifandraisana amin'le firenena hafa le réseau hafa koa dia ho irona amin'izay tanjona izay foana hoe ho amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny gouvernement malagasy ozy izao efa tena intéressé be amin'ireo ankizy le alumnay vao tonga ireo hoe inona ny fialanasy atao ho an'ny firenetsika. And again, those of the international experience come back, share what is best outside. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia tsy voalohany izao no nandraratana sy ny fandrarana ny fanabeazanaizana amin'ny raha tsy misy ny taratasy mpanafody hoy ny olafitry ny farmasia eto Madagasikara. Miteraka rezabe tato ato ny voka-dratsy ateraky ny fanafody confiance izay ampiasain'ny Piopikso amin'izao fotoana izao. Fanadidiny narindra Randrianomanana. Hoentitra sy hampiatra tanteraka ny fepetrana ambara ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka manoloana ny resabe momba ny fanafody confiance. Efa fantatra hatr'izay ny fitakiana ny taratasy mpanafody eny anivon'ny fivarotam-panafody, fepetra izay averina indray ho an'ny be sy ny maro ankehitriny. Efa tsikaritra nefa fa efa nahitana izany avokoa ny 900 kisoa efa natao fitiliana tamin'ny faritra maro eto Madagasikara. Fiparitahana izay tsy voafen'ny fanjakana ka izao mamerina ny fepetra izao indray. Ny anay atao amin'ny olavitra moa zany dia mangataka any amin'ny fanjakana andraindraikitra satria izay olavitra zany tsy manana ny fahafahana manenjika sy maka tena hoe manao action manokana zany ho andreny satria ny olavitra dia miany farmasiana ao aminy ary koa miaro ihany koa nefa ny asan'ny farmasiana fa ny andraikitra dia mamerimberina ny fanjakana sy hoe tompony andraikitra satria amin'izao fotoana izao dia efa misy le service moa zany na brigade manokana hiady anatsangana hiady amin'ireny varotra reny dia ny anay dia mamerimberina ny sy mangataka amin'ny fanjakana andraindraikitra hatrany. Tsy fampitandremana ho an'ireo mpiompy ihany anefa ny fitakina ny taratasy mpanafody raha ny fanazavan'ny filoha-lefitra ny olavitry ny farmasiana. Izy koa ndraindray hoe raha ohatra hoe olona tsy voatery koa zany raha olona efa mihinana fanafody dia mila mitandrina ihany satria ndraindray misy karazana fanafody mampiena ny herin'le fanabeazanaizana. Dia izay ny ilaina ny ordonnance tsy voatery hoe voka-dratsiny fa mila mahafantatra koa le olona zany hoe le patient io nge efa misy antécédent na koa efa maka fanafody hafa dia mety ena le herin'le contraceptif dia gaga ianao raha ohatra ka misy hoe satria anao mihinana fanafody mampiena ny heriny dia zay zany tokony ilaina an'le hoe mila ny dokotera ndraindray koa mety hoe efa ela be le olona nampiasa an'le contraceptif dia tokony efa manao check-in amin'izay dia zay ny ilaina le ordonnance. Ny ena 500 ny tsenan'ireo mpivarotra Inakisoa eny an-tsena tao aorianan'izay tranga niteraka resabe izay. Nanamafy hatrany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera fa tsy ahina izany rehefa tsara nahandro. Andrasana ny fivoaran'ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloana ny fivarotam-panafody tsy ara-dalàna izay nahazo vahana hatr'izay. Vaovao iraisam-pirenena kosa dia nitrangana horohorontany mahery vaika tany Italia Omaly 50 kilometatra miala ny Rome moa nisy épicentre ary enina faingorony maharidrefany farafahakeliny 770 ireo olona namony eny tamin'ny horohorontany iny. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Nitrangana horohorontany Omaly tao afovoan-tanànan'i Italia 50 kilometatra miala ny Rome no misy ny foibeny saingy rihatra ny ampovoan-tanànan'ny eriny. Komina 5 no tena voakasika izany: Accumoli, Amatrice, Posta,
ary Arkoata. Raha ny fanazavany ben'ny tanàna any an-toerana foto-dravitra samy maro no simba tamin'izany. Tamin'ny 3 ora maraina no nanomboka ny horohorontany voalohany ary tamin'ny 4 ora sasany maraina kosa ny horohorontany faharoa. Ny faritry Riety no isan'ny voakasika betsaka tamin'izany ihany koa, izay 100 kilometatra miala Andrôme. Tranon'olon-tsotra maromaro no nirodana, olona maromaro no tsy mbola nahazoana antontanisa mazava ihany koa no maratra mafy. Tsy tafiditra amin'ireo toerana voakasika ihany koa ireo mpitondra fanampiana. Raha tsy ahivina, enina faingoroa no maridrefiny ity horohorontany ity. Mampiatsiahy ny zava-nitranga tamin'ny taona 2014 saingy ity fariny izay tsy nikasika toerana be olona tamin'izany. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Iroso amin'ny fombafomba ampanan-kery ny fihezan-dalàna amin'ny feny serasera ny filoham-pirenena isy ny fifampidiniana aorianan'io. Tsy mbola voafantatra nefa hatramin'izao hoe roviana no anatanterahana io fifampidiniana io. Nesorina ny mpivarotra amoron-dalana teny Analakely, velona ny Kotaba sy ny fifampiantsiana teny Antoerana, tsembotra amin'ny fanapakeviny kosa ny avy amin'ny nivon'ny commune. Ny commune ny Vato indray no nahazo ny tombotsoa tamin'ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary androany tany amin'ny hetsika izay nikarakarain'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Dia izay ny mamarana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Nakasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Saova miona tompoko. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tri sans serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.